zay ny amin'iny vaovaon'ny orinasa jiramaindry mpijery ajana feo misehatra iraisampirenena kosa indray dia nanatrika ny fivoriam-be fahatimy amby telopolo ny vondrona SADC izay notanterahana tany Gaborone omaly sy androany delegationna malagasy notarian'ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina fanafianganana ny sehatry ny toe-karena ara-industrialy amin'ny alalan'ny fanodinana ny arena natoraly io no lohahevitra nitondrana ity fivoriam-beany vondrona SADC ity indreo jeretsika ary ny fanazavana. Fanafanganana sehatry ny toe-karena ara-industrialy amin'ny alalan'ny fanodinana ny arena natoraly io no lohahevitra nitondrana ny fivoriam-be dimy amby telopolo ny vondron'ny SADC izay notanterahana tany Gaborone renivohitry Botswana ny 17 sy ny 18 Aogositra. Zava-dehibe ho antsika malagasy izany sehatra izany raha araka ny nambarany filoha Ery Rajaonarimampianina izay nanatrika ity fivoriana ity. Ao anatin'ny fiorana tampony tahaka izao safidiana moa izy io ary tao anatin'izay taona roa zay zany dia mifameno le izy satria resaka zay mahakasika ny le industrialisation izy ianao zany no voalaza teo ary amin'ity taona ity zany dia nampina le izy le hoe ahoana ny anafainganana accélération le industrialisation zany aty amin'ny tany mpikambana ao amin'ny SADC ahoana nanaovana zany dia amin'ny fampiroboroboana ireo arena naturaly zay ananan'ny firenena eo amin'ny fampiroboroboana sy fanatsarana ihany koa reo atao hoe ressources humaines moa zany no falaza azy na atao hoe ireo olona hiasa ao amin'izany fampandrosoana zany satria mifameno zany reo zavatra anankitelo reo zavatra hita amin'izao fotoana zao dia manondrana i Afrika ary mbola manondrana ny tany ao anatin'ny SADC nefa dia manondrana entana na atao hoe zavatra zay tsy voahodina amin'ny industrie io moa le ataontsika le hoe akora tsy voahodina na le hoe matière première brute zany no ahondrany makany velany tsy mitondra vokatra loatra zay tsy mitondra fandrosoana loatra zay tia Afrika ary zany indrindra mahatonga ny tany afrikana indrindra ny amin'ny SADC zay fampiresantsika izao moa zany hoe tsy maintsy atao zay isiny zay fanamboarana zay fanovana rafitra eo amin'ny sehatry ny ara-toe-karena mba hampandrosoana aingana ny tany afrikana indrindra ny tany zay ao anatin'ny SADC. Nasiany filoresaka ihany koa tany antoerana ny sehatry ny politika eto amintsika na mahafisiny fa devony misy ny anatanteraka ny pacte de responsabilité. Pacte de responsabilité zany ange raha ny tena marina ao anatin'ny fanjakana manaja ny demokrasia dia tokony ny rehetra no ataoko miaraka mitovy hevitra miaraka mirona amin'izany foto-kevitra zany fa tsy tokony isy noterena hoe satria ny terenindriany na tereny ihany nanao an'izay dia anao ny zavatra zay fa na izany na tsy zany dia anisan'ny resahana taty amin'ny fivoriana an-tampon'ny SADC io zavatra io endry zareo le hoe pacte de responsabilité ary dia mampirisika izy ny ametrahana zany zavatra zany za dia nametraka an'io ary mbola miteny ary manamafy eto ahako hoe inona moa ny fiheveran'ny filoham-pirenena zany hoe pacte de responsabilité zany lafy le anankiray dia ozy hoe rehefa niainga reny zavatra niteraka akorotany reny dia tao amin'ny antenimieram-pirenena ny aingany iny zavatra iny. Notanterahana indrindra fiainana an-tampony ihany koa moa ny famindram-pahefana teo amin'ny filoha teo aloha ny filoha Zimbabweana Robert Mugabe sy ny filoha vaoan'ny SADC zany Seretse Ian Kama izay sady filohan'ny Botswana.